no mafisina kosa ny fitandrona ny filaminana eto andrenivohitra amin'izao fatongava ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana Andriamatoa Ban Ki-moon izao ny akony izay indray ary no arantsika. Amafisina ny fiarovana ny fandriampahalemana eto andrenivohitra mandritry ny 2 andro andalovan'ny Ban Ki-moon, sekretera jeneraly ny firenena mikambana eto Madagasikara araky ny nambaran'ny mpitandro filaminana. Alisan'ny fepetra noraisina ny fampitomboana ny mpitandro filaminana midina kianja ary namafisina ny fanaraha-maso ireo toerana stratégique ary ny toerana rehetra andalovan'ny délégation avy amin'ny firenena mikambana. Anisan'ny nasiana fiarovana manokana ny seranam-piaramanidina ny vato nandritry ny fahatongavana ary ny fiangan'ny délégation ny firenena mikambana tarihin'ny Ban Ki-moon. Eo ihany koa ny etsy amin'ny hôtel Carlton Anos izay fonenan'ny Ban Ki-moon mandritry ny fandalovany eto amintsika. Amafisina ihany koa ny fandriampahalemana mandritry ny fivezivezen'ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana eto andrenivohitra. Raha ny feo mandeha mantsy dia isy ny anatanteraka fietsiketsehana amin'ny lalana andalovan'ny délégation. Anisan'izany ny etsy anoloan'ny lapany Anosy kely izay isian'ny fionana eo amin'ny Ban Ki-moon sy ny parlemanta malagasy. Raha ny vaovao voaray itoetra amin'ny fankalazana ny 17 Mey 2017 sy ny faran'ny herinandron'ny Pentecote ny fanamafisana ny filaminana eto andrenivohitra.